mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmerabantsika rehefa malalatra ty alatsinainy faharoa amby roapolo ny volana me ity dia manona ny fifalian'i Jesoa amintsika ry havako. Ny voalahatra ho mofinainantsika manio dia ny Salamo fahatelo amby efapolo amby zato. Salamo fahatelo amby efapolo amby zato ny andiny fahafito ka hatramin'ny andiny faharoa ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesoa. Faingana amaly ahy Jehovah fa reraka ny fanahiko. Aza manafina ny tavanao amiko, fandrao tahaka izay midina any am-pasana. Ampandreneso ny famindramponao aho noho ny maraina, fa ianao no idikiko. Ampahalalao ahy izay lalana tokony alehako, fa aminao no ananganako ny fanahiko. Jehovah vonjeo amin'ny fahavaloko ao aminao no ihereko. Ampianaro anao ny sitraponao, fa ianao no Andriamanitro. Aoka ny fanahinao tsara no hitarehanao ahy amin'izay tany marina. No anaranao Jehovah velomia. Araka ny fahamarinanao voay ny fanahiko afaka amin'ny fahoriana, ary araka ny famindramponao fongoro ny fahavaloko ka andianza rehetra mampahory ny fanahiko fa mpanomponao aho. Riray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Isan'ny teolojia fototra na ao anatin'ny atsika hoe fotom-pampianarana fototra ao anatin'ny fiangonana protestanta ry havana ny momba ny atao hoe vavaka na ny teolojia ny atao hoe vavaka. Mandrakariva ireo havanana amin'ny ataontsika hoe teolojia pratika, na ireo mpampianatra, na ireo mpandalina, na ireo mpanoratra, na ireo mpikaroka, na ireo mpanao heviteny izay manakaiky ny antsoina hoe teolojia pratika na teolojia ampiarina, dia indraindray somary tsy mitovy hevitra ihany amin'ny atao hoe vavaka amin'ny fomba fijery azy, na hoe tsy mitovy hevitra fa indray dia tsy betsaka koa aza raha zay no azo ilazana azy, tsy de betsaka koa aza ireo asa soratra na ireo literatiora indrindra ny amin'ny teny frantsay mikasika ny atao hoe vavaka. Ny katolika azo no azo lazaina hoe mivofy bebe kokoa momba ny atao hoe mivavaka, ireo asa soratra ataontsika hoe jésuita, dominicanina, mibetsaka kokoa no ireo teolojianina protestanta izay mandalina momba ny vavaka. Misy protestanta izay nanome lasitra ataontsika hoe modely tamin'ny fikarohana momba ny teolojia ny vavaka, Saint Friedrich Bonhoeffer, Paul Tillich, misy isan-karazany ry Boutier PDP reo izay ataontsika hoe namoaka soratra na publication lalina momba ny atao hoe vavaka. Fa izay nanaitra dia ao anatin'ny boky kely izay nosoratan'ilay pretra katolika, docteur en théologie izy io, dominicana raha tsy diso Patrick Royanais izay nanoratra boky kely izy et tu ne réponds pas, zay no lohatenin'ilay boky. Atao tsy namaly ianao, zay no azo lazana azy. Théologie momba ny vavaka izy. Mizara fito ilay boky io, fa izay hitako tena matanjaka ao anatiny dia momba ny valim-bavaka. Hoe ny vavaka dia tsy voatery hivaly akory. Ny vavaka dia tsy hoe mivavaka ianao dia manery an'Andriamanitra, fa ny vavaka dia izao fametrahana ny zavatra rehetra eo am-pelantanan'Andriamanitra. Tao anatin'ny tokotaniny ataontsika hoe protestanta dia nisy an'izay pero lalina ity pretra katolika ity, nisy pero lalina azy ireo ataontsika hoe mouvement piétiste. Ny mouvement piétiste izay mipoitra tany amin'ny taonjato fafito ambin'ny folo tany hoany na fahaenina ambin'ny folo, izay faraparan'ny taonjato fafito ambin'ny folo, fahavalo ambin'ny folo ary zany, nataon'ilay Philippe Jacob Spinner, fantatry ny kabeazam-pitoroteny izy io. Namoratra n'ilay boky io Collegia Pietatis, zany hoe izy dia nitaiza ny fiangonana ny amin'ny atao hoe vavaka. Somary esy teny ihany tany ambony aloha le piétiste, na ny piétisme izay
nivoiziny ity teolojiana tany Francfort ty satria nahazava-baovao azy de zao aty am' 1750 fahenina ambin'ny folo tsika dia nisy fantsipy-vavahana ny lehibe mihitsy nataony Calvin, Luther, reo rainy fantsipy-vavahana. Io fantsipy-vavahana zay nataony zareo de tena fantsipy-vavahana teo amin'ny lafiny ara-potim-pinoana. Tena atao hoe réforme doctrinale zany hoe tena lay fototra lay finoana mihitsy no namboarina tamin'ny taonjato fahenina ambin'ny folo sa fito ambin'ny folo io. Any ka nanome toerana be ny ataontsika hoe orthodoxie confessionnelle na tena nanome toerana mihitsy lay rafi-ponoana zany na lay ataontsika hoe lay fahitsiana ny ara-panahy zany ara-ponoana satria tena nisy ataontsika mihitsy hoe karazan-drazana fenitra napetraky ny fantsipy-vavahana nitsarana reo karazana fotom-pampianarana maro samy hafa. Any ka nahazo toerana be zany no ataontsika hoe ny fanekem-pinoana ny confession de foi nahazo toerana be ny aty amin'ny taonjato fito ambin'ny folo de nahazo toerana lay karazan-drazana ataontsika hoe lay endrika liturjika ny fotom-pivavahana lay endrika hoe forme na lay endrika ivelany zay manome toerana ny liturjia manome toerana ny fanekem-pinoana sy ny tahaka zany. Zavatra ndraka nefa tao anatin'ny fiarahamonina tamin'ny ataontsika hoe taonjato fito ambin'ny folo io ataontsika hoe tany Eropa dia nisy krizy ara-piarahamonina vokatry ny ady ary fantatsika fa rehefa ao anatin'ny krizy ny olona de tsy ampy ny olona lay ohatrany somary makina somary maina lay hoe vavaka liturjika lay vavaka ataontsika hoe lay tsenjery lay vavaka zay hoe fanekem-pinoana lay vavaka tahaka zany de somary makina lay izy makina amin'ny lafiny hoe totra ny zary tsenjery indraindray le olona nefany amin'ny vanim-potoana io nahaterahany amin'ny tamin'ny vanim-potoana niainandry Jacob Spenera zany dia nangetaheta vokatry ny fahasarotam-piainana vokatry ny krizy ara-tsosialy tao amin'ny fiarahamonina vokatry ny ady ny fahantrana ny aretina ny krizy mpianakaviana de zao nisy hetaheta tao anatin'ny olona te hitoraka amin'Andriamanitra amin'ny heriny tenany manokana hoe izy tena ny te resaka amin'Andriamanitra manokana tsy ampy azy lay vavaka hoe iombonana ao anatin'ny fotom-pivavahana lay vavaka liturjika lay vavaka ataontsika hoe lay vavaka voarafitra araka iny le mety mahazatra iny tsy ampy an'le olona tamin'ny taonjato valo ambin'ny folo mety hitovitovy am'zany anga mety Madagasikara ka mahatonga lay ataontsika hoe karazan-drazana fivavahana be deaibe mipoitra etsero satria to karazan-drazany mangetaheta te resaka amin'Andriamanitra manokana io tahak'izay mitranga am'ty Salamo fahatelo amby efapolo amby zato ty faingana amaly a Jehova aza manafina ny tavanao amiko ampandrenesy ny famindramponao aho tena misy hetaheta hoe te hitoraka amin'Andriamanitra satria toa mahatsiaro hoe misy tsindry mafy misy zavatra mahaporitra mafy do te hiantoraka amin'Andriamanitra de zay nitranga zay nahatonga lay ataontsika hoe mouvement pietisme tany Allemagne atao anatin'ny tokotany be ny Lutheranina io fa sy anatin'ny tokotanin'ny réformé akory saingy nikisaka izy io dia tonga hatrany Angleterre tonga hatrany am'ireo ataontsika hoe puritain tany Angleterre ary zary niepita taty amintsika ty Madagasikara noentin'ireo missionnaire nisy mouvement nisy karazan-drazana apahany tamin'ny toe-tsaina hoe zava-dehibe mihitsy nge le hoe za miantoraka amin'Andriamanitra rehefa ao anatin'ny fotoam-pivavahana na hoe mila fotoana manokana tsy de tena ny eken'ny olona tamin'ny fotoan'andro izy io fa tena nataony hoe secte mihitsy ny hoe secte mihitsy satria zavatra tsy nahazatra ny taonjato valo ambin'ny folo satria niala tamin'ilay ataontsika hoe orthodoxie confessionnelle zay lazaina teo de somary hafahafa be nijeren'ny olona azy tamin'izany fotoana zany fa aty aoriana kely any de satria ohatra hoe mouvement pietiste tamin'ny fotoan'andro de nanindry mafy andreny le hoe fibebahan'ny olona tsirairay fandraisan'ny olona tsirairay n'Andriamanitra amin'ny Jesoa sy ny sisa rehetra fa na izany na tsy zanana de zao namela dindo izy io ao amin'ny tantaran'ny protestanta dia lay fanomeza toerana lay hoe nivavaka de fifandraisana manokana amin'Andriamanitra ary ity Salamo fa telo amby apolo am'zany ty dia anankiray am'zay ataontsika hoe manazafa fa nivavaka de tena fiantorana amin'Andriamanitra ary miala am'lay mety ho karazan-drazana fivavahana
ara-drafitra ve na hoe fitorodjika ve lay hoe vavaka fa misy fotoana zay mampite ikikikika rehefa ao anatin'ny zava-tsarotra tahaka zay kikika ny Davida eto Andrifatelo valo amby zato io tena zay mihitsy te ikikika mafy Davida te ikikika ary te hanokatra ny lanitra azo valim-bavaka aingana te ikikika ame valio aingana Andriamanitra aza ely ianao fa maika totery ary misy fotoana ko malala eo amin'ny fiainan'ny mpino de misy fotoana tahaka zany mihitsy marina fa tsy amin'ny fotoana rehetra fa misy fotoana ianao amin'ny fiainanao manokana misy fotoana ianao mahatsiaro hoe aizianao Andriamanitra fa mila valim-bavaka zao mila zany milanao mihitsy am'izao ary izay mahatokany hoe ireo olona zay tena nandalo krizy mafy teo amin'ny fiainana de tena mahatakatra tsara ny atao hoe vavaka ino hoe mitaka tsara ny vavaka tena manana teolojia mazava momba ny atao hoe vavaka raha ohatra ka mamaky ny tantaran'lay pasteur allemand anankiray nitsoina hoe Dietrich Bonhoeffer isika zay tena nangiry firy tamin'ny zavatra nalovany tamin'ny andro nazi de tena manana foto-kevitra mazava izy hoe io vavaka io dia tsy hoe zavatra atao tsenjery fotsiny io vavaka io vavaka io dia tena karazana fiarovana apinga fiarovana mihitsy ho an'ny mpino ny olona zay karazan-drazana tahaka reny tahaka ny ireo ataotsika hoe fiainam-panahiny martyra teto Madagasikara dia mazava tsara fa nanitondra fangiry firina ka manana foto-kevitra mazava momba ny atao hoe vavaka itsika malagasy any de tsy vahiny amin'ny atao hoe vavaka raha toa ka mianatra amin'ireo mpandinika momba ny vavaka tsika ataovitsika eto atao hoe malagasy na ny fivoazam-panahy eto Madagasikara io nareo karavavahana maro samihafa any de mahafinaritra ny fanazavan'ny izy ireo ohatra hoe ny fivoazam-panahy eto Madagasikara de manazava ny fampianarana azy ireo manao hoe ao anatin'ny vavaka no hanovozanao hery ao anatin'ny vavaka no andraisanao herim-panahy tsy hoe lay vavaka mba hangata-javatra ny voalohany fa lay vavaka azahoanao herim-panahy hoentinao miatrika lay zavatra zay toy ny mahatery anao mihitsy ary mampieritreritra ny teniny Dietrich Bonhoeffer manao hoe Jesoa ange osy lay ampianatra antsika hitory-teny fa Jesoa ny ampianatra antsika hivavaka mampieritreritra ny teniny amin'ny lafiny anankiray manao hoe marina fa sola scriptura tsika zany hoe ny tenin'Andriamanitra ihany fa mampieritreritra ny teniny tony protestant manao hoe zava-dehibe tamin'i Jesoa mihitsy ny vavaka ary impiry moa Jesoa no tsy nampianatra hivavaka ary na mivavaka lasitra mihitsy impiry Jesoa ny teny manao hoe mivavaha ianareo mangatay ianareo maharetinareo amin'ny fivavahana sy ny sisa rehetra ary isan'izay votoato mpampianaran'i Jesoa mihitsy ny vavaka saingy ndraindray le vavaka dia tsy zakany kristianina ino tsy zakany tsy maharitra amin'ny atao hoe vavaka izy ary efa tsy maharitra amin'ny atao hoe vavaka izy na tsy manana fiainam-panahy manokana mihitsy momba ny vavaka satria tsy azony tsara ny atao hoe vavaka de zao ndraindray malemy izy ary io ny mamarina ny tenin'lay ohatra anankiray ndraisiko teo lay Patrick Royanet raha tsy diso ara ny vahiny tao amin'ny chaîne ny télévision tsy hoe KTO izy asa tamin'ny taona raiky amby roapolo sa roa amby roapolo sy roa arivo tsy tsaloko tsony roa amby roapolo sy roa arivo miresaka momba ny atao hoe vavaka izy ary nanazavana tao anatin'izay hoe zava-dehibe nge le vavaka zava-dehibe ny vavaka fa tena fiainana kristianina mihitsy tsy hoe Andriamanitra tsy hoe itsika manatona an'Andriamanitra ihany ny vavaka fa Andriamanitra mihitsy manatona atsika ny atao hoe vavaka dia izay mahatonga antsika manao hoe ny vavaka dia tena fangatahana herim-panahy avy amin'Andriamanitra ary io le teolojianina protestanta anankiray izay manao hoe zao rehefa mahery mandoalika ianao de mahery mijoro koa zany hoe rehefa mahery mivavaka ianao de tsy mahana fahasahiranana amin'ny fijoroana fa malemy amin'ny fijoroana isika satria tsy mahery amin'ny loalika zany hoe tsy mahery amin'ny fandoliana mivavaka ity salamo zay eto ampianatrantsika ty rehefa ko manano salamo fa telo amby efapolo amby zato de tena manantitrantitra mihitsy ny amin'ny atao hoe vavaka
raha toa ka mamaky ny andininy vitsivitsy am'ireo isika de farafakeliny a ataontsika hoe ny ampahany amin'izy io zany dia dia mivavaka zay mangataka amin'Andriamanitra. Saingy tsy zay ny voalohany am'vavaky Davida, tokony hazava tsara amitsika fa nivavaky Davida tsy vavaka fangatahana ny betsaka. Fa raha tsorina mantsy a de mizara dimy mivavaka, tokony fantatry ny kristiana rehetra ny amin'ny ankapobeny. Dia mizara dimy mivavaka. Ny voalohany a de zao, tia Andriamanitra. Rehefa mivavaka ianao de zao, ny dikan'ny vavaka voalohany indrindra de ity Andriamanitra, ity za sy ny fetrako, ity za sy ny fahalemeko, ity za sy ny toetrako. Ary zay mivavaky Davida, ity Andriamanitra. Zany hoe mivavaka de zao fanolora-teny, fanekenao anatona an'Andriamanitra. Tsy vavaka ny vavaka raha tsy mitondra ny tenanao natrehan'Andriamanitra ianao. Noho zany de zao ity Andriamanitra. Zay ny voalohany. Ny votoatin'ny vavaka de zao, mety tsy voatononao zany teny zany, fa zao ny votoatin'ny vavaka de tsapa ao anatin'ny fonao, tsapan'Andriamanitra ao anatin'ny fanahinao, tsapan'Andriamanitra ao anatin'ny fifandraisany aminao, fa tonga mahateny anao manao hoe ity Tompo. Tahaka ny tenenany Maria maka manao hoe ity ny ankizy vavinao, ary ity Andriamanitra za, sy zay mba izay fetrako ity zay, sy zay hitanao momba rehetra, ny toetrako mahay za ity a. Fa ny faharoa mivavaka de zao, ity aho misaotra anao. Ny voalohany amin'ny hoe za manatona an'Andriamanitra, na isika manatona an'Andriamanitra de isika misaotra. Zava-dehibe le hoe saotra ry havako, lay hoe za misaotra anao Andriamanitra. Mety hiperepeta le manao hoe kinona moa zany isaorako an'Andriamanitra, za maika be, voalohany mamaika azy zao de ny hoe mizahatra poritra Andriamanitra. Ilay raha vao tsy ampy fisaorana isika de zao tsy ampy finoana zany. Ny tsy fahafantarantsika, ny tsy fahatsapantsika ny zavatra nomen'Andriamanitra atsika de ateraky ny fahakelezan'ny finoantsika. Fa raha tena mitoetra tsara ao anatintsika ny finoana de fantatsika ny zavatra tokony hisaorantsika n'Andriamanitra. Fa raha miato kely ianao alohan'ny vavaka, satria ny vavaka tsy tsianjery, ny vavaka koa tsy zavatra terena, fa ny vavaka dia voasaina tsara. Zay maha-protestanta atsika, misaina, mieritreritra, mamakafaka, tsy hoe tany-po fotsiny. Miato anao mieritreritra hoe ina tokoa moa zany Andriamanitra ny zavatra nolaisiko tamoana ty marainy ty fotsiny ihany ary, na ty takarivo ty fotsiny ihany ary, na ny atoandro ty fotsiny ihany ary. Fa nina tamina olona anankiray any nandreny fa narary ny hava, narary ny zanany, nandre olona anankiray teo fa zao iza mbola ataoko zao, mbola ohatran'izao ihany ah, ary za mbola nomenao an'izao sy n'izao sy n'izao. Zava-dehibe le hoe fahatsapana fisaorana. Zava-dehibe le havako eo anatrehan'Andriamanitra. Zava-dehibe andrasan'Andriamanitra amitsika ny toe-po hoe misaotra. Zay ny faharoa. Fa ny fahatelo de zao, inty misaotra, fa inty mifona, inty mangata-pahamelana. Satria fantatrao fa tsy tanteraka ianao, ny Andriamanitra ivavahanao de Andriamanitra tanteraka. Ary izay tsy tokony adonona amin'ny atao hoe vavaka. Ny antsoina hoe vavaka dia na ny teny frantsay, ny dikany hoe prière, ny dikany hoe vavaka zany de zao hoe iza miala amin'ny toerana misy manatona ny anankiray. Azo adonona fa ny vavaka dia izay fanekena anatona na anakaiky lay anankiray zay. Arabaky teny de zay mihitsy ny teny hoe prière. Noho zany dia raha mitenitsika hoe vavaka fifonana de zao manaiky anao anatona an'Andriamanitra, satria Andriamanitra efa nanatona anao. Inona nefa ny mampisaraka anao sy amin'Andriamanitra? Andriamanitra efa nanao dingana nanatona anao, nanatona ary nanatona atsika. Noho zany de zao ny fifonako no dingana anatonako an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hoe intia misaotra, mbola manao tazan-davitra, fa intia mifona de manao dingana hoe manatona anao Andriamanitra. Ny votoatin'ny zahatra faharoa anatin'ny vavaka zany hoe akoatran'ny fisaorana de zao manao hoe za Andriamanitra mifona. Manan-javatra hifonana mandrakariva amin'Andriamanitra ianao satria tsy tanteraka. Mifona de miato indray mieritreritra, inona moa zany ny tokony hifonako aminao Andriamanitra? Tokony nanome fa tsy nanome, tokony zara fa tsy nizara, tokony namela heloka fa tsy namela heloka,
tokony nanompo afa tsy nanao zany tsara, tokony niasa ho anao afa tsy natafahitritrany zany, tokony ho tia namako afa nytia ny tenako ny tiako sy ny sisa rehetra. Misy fifonana tokony ataonao. Ary ny faefatra de zao intiatianao Andriamanitra. Ao aorianan'lay fifonana dia mila mamboraka fitiavana amin'Andriamanitra ianao. Tianao Andriamanitra, tiako ianao, tianao Andriamanitra. Tokony ho tsapan'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka na tokony ho tsapanao ao anatin'ny vavaka ny hoe fitiavanao an'Andriamanitra. Zava-dehibe ravana lay hoe fitiavana an'Andriamanitra. Ao anatin'ny hoe manatona an'Andriamanitra ianao satria tianao izy. Fa tsy hoe manatona an'Andriamanitra ianao satria mila zavatra fotsiny. Tsy zay fotsiny le afaka malala. Zavatra nge azo alaina amin'ny zavatra be dehibe ny ankalana zany raha sanatria zay. Fa zao tsy zay ny mahamaika anao. Ny mahamaika an'Andriamanitra de zao hoe enao tia azy, isika tia azy. Ary ny antony io vavaka io de zao hoe za Andriamanitra tianao. Mety tsy mahatonina an'zao ianao. Zay le ataoko hoe mampiavaka ny antsoina hoe pietisme. Satria izany hoe za tianao zany mety tsy voatonina ao anatina fotoana lehibe fa mety hoe ianao anetin'ny efitranonao ao no manona hoe tompo za fantatrao fa tianao. Mifona aminao aho fa tsy tanteraka, mifona aminao aho fa be dehibe ny zavatra tsy nataoko tokony natao, tsy nataoko nefa tokony nataoko, nataoko nefa tsy tokony nataoko, de mifona aminao fa fantatrao fa nahoana Andriamanitra za de tianao. Izy toetsen'zay dia zava-dehibe ry havako. Ary ao aorianan'zay dinidinika ifanaovanao Jesosy zay, zokinao Jesosy, rahalahy Jesosy firanayko ray tapo aminao noho ny amin'ny fanoloran-tena nataony azo fijaliana, de azonao iresahana tsara mihitsy izy. Izay le tototsika hoe nampiavaka ny mouvement pietiste ary mbola ao anatin'izany moa sika amin'ny lafiny anankiray. De zao ny farany de zao le mba miangavy aho. Mba miangavy aminao io le fangatahana hoe za tianao de mba miangavy anao tsy hoe mba miangavy satria takalo ho fitiavako anao fa ny antodiako Andriamanitra itia fa izao vita fifarana aminao fa zao mba miangavy anao mba mitalao aminao mba mianta aminao zay le fangatahana. Ary zay le avako ny votoatin'ny vavaka. Misy ny vavaka zay ao anatin'io vavaka koa zany dia ahitana an'izay zavatra dimy zay. Intia misaotra tompo, itia mifona tompo, itia tianao tompo, itia mangata-javatra aminao tompo. Ary izay toe-javatra zay dia tena zava-dehibe ry havako ny ahatsapana. Ary eto am'ty vavaka raha ataon'ny Davida ity de zay tapany fahadimy zay ny tena miariary amin'ny andininy fahafito ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Itia aho mitondra zay mahatery Andriamanitra. Itia mitondra zay mahatery faingana amaly aho. Ravako malala zava-dehibe ary ny ataotsika hoe ny fahatsapatsika ny atao hoe vavaka. Ny vavaka de tsy hoe resaka ifanaovana amin'Andriamanitra ihany. Fa amin'ity vavaka ataon'ny Davida ity de zao lay hoavy de manjara ankehitriny. Raha mamaky tsara ny andininy eo anao de zao lay zavatra hoavy de tonga ankehitriny ao anatin'ny vavaka. Ary zay mahazava-dehibe ny vavaka. Satria ny vavaka ny zavatra angatahanao de zavatra hoavy, fa eo amin'ny fivavahana anao de zao hoentinao tonga ankehitriny ilay hoavy. Ary zay mahatonga hoe rehefa vita lay vavaka na mandritra n'lay vavaka de manjary manana fanantenana. Satria nahoana? Satria lay hoavy angatahanao de hoentinao tonga amin'ny ankehitriny. Ary tsy vitan'izany ihany fa ny vavaka de manjary mahatonga fahatonina, mahatonga fanasitranana, mahatonga ataontsika hoe fitsarana mihitsy ho anao. Azo antonono zany fa rehefa mivavaka sika de zao mampisy fahatonina. Tandreo aloha miteny reraka be mandeha miangona, vizaka be mandeha miangona, ohatra lava be ny fotoana, mizara tsy mety tsara zany. Asa misy fampianarana ve, misy fanoloran-tena ve, misy litoroji tokony amboarina ve, misy raha ohatra ka de mahatsiaro hoe avy mivavaka ianao de trotraka be de reraka be. Fa fara tena votoatin'ny vavaka de tsy tokony ho zay mihitsy. Amintsika protestant de zao hoe tena fahatonitsaina, tena fiedanam-po no ateraky ny antsoina hoe vavaka. Tena mahatonga fitsarana satria azo adroana fa io le tenen'ny Paul Tillich hoe ny fizika de lasa makany amin'ny ataotsika hoe lay fietsehany fizika makany amin'ny metafizika. Zany hoe tena mahatonga mihitsy karazan-drazana la filaminantsainy
manjary mahatonga fahatronina mihitsy izy, ary tsy vitan'izany ihany a fa ny vavaka dia raha toa ka jerena de zao hoe mahatonga anao manatona ny lanitra zay nazo ilazana azy, ary mahatonga ny lanitra koa manatona anao ao anatin'ny vavaka. Ny vavaka de mahatonga anao manakatra ny momba ny lanitra, ary mahatonga ny lanitra koa manatona anao raha zay nazo ilazana azy. Zany hoe ny vavaka de mampisy fatonina sy fifaliana sy fiadanam-po sy fiadanan-tsaina. Ary ny aterak'izany de zao ny vavaka ihany koa raha mamaky antony salamo tony sika de zao mahatonga anao mahazava, mahatonga anao manana vina. Ny olona mivavaka de tsy hoe mivavaka hoe tsy hoe ameo zay mahasoa ataon'Andriamanitra, iny fomba fiteny zany, fa izao koa Jesosy ny teny hoe mitadiava de ahita anareo, dondony de hovoany anareo. Zany hoe mangatady omena anao, zany hoe aoka ianao manana projet ny dikan'izany, aoka ianao manana projet, aoka ianao manana vision, aoka ianao manana zavatra mazava tsara. Midikany hoe mitadiava de ahita, dondony de voana, mangatady de omena, zavatra mazava mihitsy zany. Varavarana dolonao de varavarana fantatrao fa misy ilay izy teny hoe dondony fa hovoana. Ianao ohatra ka hoe nona de tsy andonany amin'ny varavaran'ny mpivaridamba, raha ohatra ka hoe ianao fa mandonany amin'ny varavarana mivarotra mofo ianao, zay ny dikany hoe dondony de hovoany anareo. Manana zany zavatra mazava tsara. Zay ma tokony hoe ny vavaka de mitakiana toe-tsaina mazava tsara. Hoe zao ny zavatra ilaiko Andriamanitra rehefa avy namboraka fitiavana tamin'Andriamanitra. Afaka malala itony salamo fa teo efapolo amby zato tsony ary. Salamo moa zay manome herim-panahintsika ifikitra betsaka amin'ny vavaka. Sahia renao mamboraka zay manavesatra anao amin'Andriamanitra. Misy vavaka ataony am-piangonana, iny mazava, iny ombonany rehetra iny. Fa misy vavaka ataonao manokana amin'Andriamanitra de sahia miresaka amin'Andriamanitra. Miaino anao izy, mamaly anao izy, ary azonao ianterana izy. Vavaka sikary, tompo misoranao zay noho ny tokomenao anay fa miaino vavaka ianao, ary manasitrana anay ny vavaka sy ny resaka ifanaovana aminao. Ny vavaka dia ianao Andriamanitra ny mamaly azy, ary ny vavaka dia mahatonga anay ho afaka hioatra ny fetranay amin'ny fanatonanao Andriamanitra fahafenonao amin'i Jesosy. Tompo, hafatry ny teninao raha teo ny hoe mivavaha mandrakariva. Manadino zany zay indray Tompo rehefa anatin'ny ady sarotra. Fa ny vavaka zay ambaranao mahatonga anay mandresy ao anatin'ny fizaham-toetra sy ny fakapana. De ankehitriny Tompo, atao volom-bavaka izahay, atao fity vavaka izahay, omeo faharetana amin'ny fiainona ny teninao, omeo faharetana amin'ny vavaka, omeo faharetana amin'ny fanarahana anao, fa ero anay zany. Mampianatra anay anao fa amin'ny alalan'ny vavaka no iresahanay aminao, de atao fitamana sy tia miresaka aminao amin'ny efitrano manginy zahay, amin'ny toerana zay ifanaovanay fotoana aminao, any amin'ny fiangonanao, any amin'ny tempolinao, amin'ny fivorim-pianakaviana. De ampahirezy zay Tompo amin'ny fiainana isan'andro amin'izao herinandro vao manomboka izao, dia mametraka izany eo am-pelantananao herinandro fifaliana, herinandro ahatsapana fiadanam-po, ahatsapana firaisana aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.